Ry hava malala ao amin'ny Tompo, mbola tsy tonga Jesosy, ary mampiomana mandrakariva izy ho antsika tsiraray avy. Hijoro vavolombelona aminao aho, ny amin'izay nampitandreman'ny Tompo ahy, mba hiomana tsara, mba ho tonga soamatsara amin'ny fahamasinana tanteraka alohan'ny aviny eny amin'ny rahoanlanitra, ka hampiakarany antsika izay efa vonina. Ny Tompo dia mampaniraka ahy hijoro vavolombelona foana, ny amin'izay nasehoany sy nataony tamiko ary amin'ny ankohonako, mba ampaherenao ary mba hiovanao koa, hiomananao satria efa kely sisa dia ho avy Jesosy. Alohan'ny tantarako anao izany dia hiarivavaka aloha isika. Jesosy Tompo, sotranao noho ny fitiavanao sy ny famindramponao, ka mbola natratrarana indray izao andro vaovao izao. Mideranao ray, mankalazanao, manome voninahitra anao, satria Andriamanitra mendrika omena voninahitra ianao, ary mendrika hoderaina ianao, ary mendrika ambara eran-tany ny fahalebiazanao sy izay rehetra nataonao aminay zanak'olombelona, mba amoazanao anay tsiraray avy ary ambenanay ny fiavinao eny amin'ny rahoanlanitra, na ny fotoana ialanay to amin'ity tany ity iaonanay aminao. Jesosy, mangataka ny fanahy masonao ameno ahy, ary aoka ianao fanahy masonao, hitari-dalanay, hiteny, anambara izay rehetra nasehonao tamiko, ary aoka ny olona tsiraray avy izay hiaino izao video izao, aoka ianao hikasika an'izy ireo, tahaka ny kasianao ahy koa nanovanao ahy. Sotranao, ray malala o, ry telo fa iray, ny voninahitra ny eo anao rery ihany. Aleluia. Amen. Ny voalohany ho tantaraiko anao dia ny fampitandreman'i Jesosy ahy tao anatin'ny Nofy. Tamin'ny alakamisy 27 volana janvier 2021 ity ry havana, dia nampanofy ahy Jesosy. Alohan'io alakamisy io anefany ny alarobia zany 17 volana janoary dia fanaoko indraindray mandeha mitsangatsangana, zany hoe tsy alavitra ny trano zany, dia mandeha tongotra zany. Ny zavatra mariako kely ny volana janoary ety aminay dia mbola ao anatin'ny hatsika tanteraka, zany hoe mbola ao anatin'ny hiver zany izay aty, dia tena mangatsika mihitsy ny andro. Dia raha niomana izany andeha hitsangatsangana, dia tao anatin'ny fitafiako nanaovako dia nanao bacolon zahako. Kanefany Jesosy efa nananatra ahy ary efa nanafaka ahy ny amin'ny bacolon, satria ny pataloha sy ny bacolon dia mitovy ihany tompoko, mitovy ihany ireo, fa ny bakiraro lava no tsara antsika vehivavy eo anatrehan'i Jesosy, satria tompoko ny pataloha sy ny bacolon dia fitafiana jezebela ireny. Ny lehilahy no manao pataloha, ary raha vao ohatra hoe miakatra tahaka ny pataloha amin'ny vehivavy hatrany amin'ny kibo dia efa fitafiana jezebela izany. Rehefa aveo aho dia meten'Andriamanitra foana anamarinana ny nofy izay naseho an'ny Tompo ahy ny alin'io alakamisy io. Dia nandeha nitsangatsangana zany ry havana, dia henoko fanahy masina fa mananatra miteny amiko hoe tsy mety zany ny nanaovako bacolon tao anatiny akanjo izay nanaovako. Dia noho ny aveo no tonga ny alina, no natory aho ny alina, dia nampanofisiny Jesosy. Ny alarobia alina io zany ifoa ny alakamisy maraina. Ny nofiko dia hitako ny ranjoko anankiroa feno olitra be debe, tena feno olitra be debe ry havana, ary velona daholo ireo olitra ireo dia mivoaka avy ao anatin'le ranjoko zany le izy dia fafako amin'ny tanako zany dia mihitsana, dia mivoaka indray hafa indray be debe avy eo, tsy mitsahatra mihitsy zany.
lay olitra velona be be mivoaka miranjoka tena maharikoriko ary na iza tao anatin'ny nofy ara tsoroko anao fa tena hoe narikoriko be ahy nijery an'izany. Dia tsy mety afaka zany lay olitra tamin'ny tongotro anankiroa. Ry havana, fampitandremana no namen'i Jesosy ahy. Ny teny namen'ny Tompo ahy tamin'izany mba hatsapako fa tsy ekeny intsony aho. Ny anao bacolon ary efa niteneniny teo aloha fa tsy niaino. Dia ny teny nomen'ny Tompo raha nanomana izao fijoroana Vavolombelona izao izay nanirahany ahy ho anao na iza ianao vehivavy izay mbola manao bacolon nefa mitana ny fahamarinana sy ny fahamasinana dia tsy akasitrahan'i Jesosy izany. Dia amaky tenin'Andriamanitra anankiroa izay namen'ny Tompo ampahafantarany antsika fa Afobe tsy mety maty no miandry antsika izay tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Joba 2:20 dia vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Samy mandry ao amin'ny vovoka izy rotonta ka feno olitra ny tenany. Hitanao, izay le olitra, feno olitra ny tenany. Izay le nofy naseho an'i Jesosy satria tsy niaino azy ahako na dia nanary ny arany ray andro aloha dia mbola nanary ny ray ahako tamin'ny alalan'ny nofy. Izay le fitiavana lehibe fitiavan'i Jesosy antsika satria tsy tiany isika ho any andavaky ny farimy rehetra afo. Ary misy teny anankiray ao amin'ny marika nomeny koa marika 7:17 ka hatramin'ny 7 no vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary raha ny tananao no manafitohinanao, tapao izy, fa tsara ho anao ny hiditra kilemaina any amin'ny fiainana noho ny manana tanana roa nefa ariana any amin'ny elo. Dia any amin'ny afo tsy azo vonoina, any ny kankana tsy maty, ary ny afo tsy vonoina. Mazava tsara ry havana ny fampitandremana nomen'i Jesosy ahy ny alarobia alina ifo alakamisy maraina. Satria tsy niaino ny tenin'ny Tompo aho fa mbola nanao bacolon ihany. Dia ny alina hoy miantso anao no nampanofisin'i Jesosy feno olitra ny ranjoko ary tsy nety novonoina mihitsy le izy araka ny tenin'Andriamanitra eto. Tsy mety novonoina fa miezaka nanala le izy amin'ny tanako manitsana le izy zany amin'ny tanako dia be dia be no mivoaka indray avy eo. Ry havana, mananatra antsika Jesosy. Tia ahy izy, tianao koa. Mbola fitiavan'Andriamanitra antsika. Ny fananarany antsika tsiraray avy amin'ny alalan'ny nofy, amin'ny alalan'ny teniny, ary amin'ny alalan'ny fanahy masina izay miteny amintsika, na amin'ny alalan'ny fahitana koa izany. Zay ry havana ny amin'ny fampitandremana voalohany momba ny amin'ny bacolon, dia ity fijoroana Vavolombelona anankiray ity ny faharoa ry havana ho tantaraiko anao dia tsy ela akory izany fa voaroa volana lasa teo eo izay. Araka ny teneniko teo hoe nitsahatra zany tsy hanao intsony bacolon satria tsy naikeny Jesosy. Dia efa niteny tamiko Jesosy hoe mila ianao mividy bakiraro lava satria misy bakiraro tonga treo amin'ny fe ary tena marina izany ary bakiraro mafana. Dia nanomboka nijery zany amin'ny magasin mivarotra par internet, zany hoe magasin en ligne. Dia nahita maromaro azany nefany tena hoe tsy akasitrahan'Andriamanitra izany ny sary, ny fomba n'ireo vehivavy mampiseho an'ilay bakiraro satria tsy mendrika eo anatren'Andriamanitra zany. Dia za zany tsy tsapako hoe tsy ekeny Tompo hividy en ligne ohatran'io amin'le paozy ataon'ireo olon'ireo mampiseho an'le bakiraro amin'le sary io zany dia nataoko ihany zany ny komandy. Dia voaloha zany ny vola dia teo zany ny fotoana ry havana nendrasako hoe ho avy le bakiraro. Isika zanak'Andriamanitra
dia tena SARO-PIARO amintsika Jesosy. Alohany anoizako aminao ny tantara. Rehefa tena zanak'Andriamanitra tsika, manara-dia azy amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana, dia tsy ekeny Jesosy mihitsy isika hoe mbola hiaroaro amin'izao tontolo izao. Satria izao ny antony ry havana. Nalefa ny komandy, voalohany vola, dia niandry andreo bakiraro ahako. Anaky 5 teo eo ngambany no ny komandeko tamin'izay. Ny zavatra nahagaga dia anankiray ihany ny tonga dia tsy nety nanaovana satria kely be zany le bakiraro. Dia hoy miantso le zanako lahy, tsy mety tonga ho le bakiraro, fa tokony atsika manontany hoe ahoana ny tsy tonga le bakiraro. Dia nandefa email le zanako. Amin'ny fotoana io tsoroko anao tsara, fa ny Tompo miteny amiko amin'ny alalan'ny fanahy masina miteny hoe tsy ho tonga ny bakiraro satria tsy manaiky aho ny anaovanao bakiraro izay any Jezebela mampiseho toy ireny ao anatin'ny internet. Tsy ho tonga hoy Jesosy. Efa nyteneniny sahady aho zany. Dia nandefa email le zanako araka ny teneniko teo. Dia namaly zareo hoe ho remboursenay nareo. Voninahitra ao an'Andriamanitra satria naverin'izy ireo ny vola complet. Izay ilay teneniko taminao teo hoe Andriamanitra dia SARO-PIARO amintsika. Aleloia. Voninahitra ho azy. Voaraiko soma tsara ny vola complet ary ilay bakiraro tsy tonga tompoko. Izay ilay teneniko hoe Andriamanitra dia SARO-PIARO amintsika zanany. Tsy tiany mihitsy isika ifangaroaro sy hiaroaro intsony amin'izao tontolo izao. Aleloia. Ary no neveu ry havana, nandeha tamin'ny magasin zahako aty aminay aty, dia nahita ilay bakiraro izay sitrak'Andriamanitra ho anaovako. Izay no fitiavan'Andriamanitra antsika, ary fahagagana tsy takatra heverina ny amin'ny fiarovany Jesosy antsika zanany. Ny tenin'Andriamanitra farany ho vakiako izay nomeny Tompo mba hiainantsika tokoa araky ny fahamasinana tanteraka, na ny ivelany na ny anatiny. Satria izay no baikony, araky ny teny hoe masina izy dia tokony ho masina isika. Dia raisitsika ny TESALONIANA 1:5-7. Ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny ahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Engane ry havana, ho anaiky koa ianao tahaka ny nanekeko ny amin'ny hanamasinan'Andriamanitra antsika, ka samy ho tanteraka ary ho arovan'Andriamanitra avokoa na ny fanahintsika na ny aintsika ary ny tenantsika, mba ho tanteraka isika ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahereza Tompoko, mijoro tsara fa efa kaiky Jesosy. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen.